aza mbola kivy loha e mety hoe efa very-hevitra mety hoe efa tsy hitantsony zay atao mety hoe efa mitady lavilefina mihitsiny mety tsy voaindray-pa tsy voaindroa mety efa intelo mihitsy ary ianao nanary anefa mbola tsy afaka ary ao aloha ny fandaharana faly miaravanao indray ny tenako atao anatin'ny fandaharana ny an-tanorana Joanna Razanakoto miaraka aminao tsy afaka baka inona zany no atao ie vao nivaly ny baka dia maro ireo izay efa namoaka ny valy moa zany hoe afaka dia misy koa ireo tsy afaka dia kivy dia tsy hita izay atao dia vao maika koa betsaka ny olona miteniteny hoe mba nanala baka ihany nefa tsy afaka efa mipirina anala fa nefa mbola tsy afaka ihany dia manasanao hoe aroaka hatramin'ny farany tsy fandaharana ity fa fandaharana mino fa hanoro lalana ho anao indray hanoro hampahery anao ihany koa tsy fandaharana tsy teniteny anao tsy hanabaty anao akory fa fizarana entina hampaherizana anao betsaka ny olona miteny betsaka ny olona afaka hiteniteny anao amin'izao hoe ianao ve efa hoe nianatra ihany nanao kory anankifiry nandaniana vola ohatrinona nefa tsy afaka na ray aman-drenareo aza kivy aminareo zao fa ny lalana nge tsy le olona inge mamaritra ny lalany Andriamanitra nge mamaritra ny lalany ozy izy ny tena Andriamanitra hoe misy lalana izay lazain'ny olona fa mahitsy ozy izy nefa mitondra mifarana any amin'ny fahafatesana le izy amin'ny boky ny ohabolana any misy an'izay tsy akory hoe satria ny teny ihanina dia marina mihitsy zany teny zany vao maika kivy vao maika mety tsy ho afaka tsony efa impiry efa nandaniana ohatrinona marina moa zany dia tsy afaka dia ohatr'izany koa hoe mety hoe ianao mihitsy aza manamelo tena hoe ka tena efa niezaka ihany efa mba mivavaka ihany fa tsy hitako akory n'izay eo efa nandeha taiza sy taiza efa niteny any ihanina hoe mba hivavao fa ohatr'izao dia hoe kifa afaka indrisy zao nefa tsy hitako akory izao dia mety hoe kivy ianao hoe mety tsy lalan'Andriamanitra kosa angambany izany fa okalony fa mety tena io mihitsy ary ny lalan'Andriamanitra io mihitsy ny lalan'Andriamanitra hitondrany anao lalan'Andriamanitra tsy voatery hoe le mety aminao le tianao fa lalan'Andriamanitra le mety aminao ahatongavanao any amin'ile tanjony mety hoe tsy azonao foana le izy amin'izao mety hoe fa maninona kosa arany fa maninona arany efa niezaka anie za efa tsy hitako ne izay tsy hitako izay tsy nataoko fa nefa tsisy valiny akoriny fa ozy izy ny ten'Andriamanitra zao manana ny hevitra hieverananareo ozy izy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza dia ny anananareo fanantenanany amin'ny farany dia ozy izy koa ny ten'Andriamanitra hoe tu comprendras plus tard zay tsy hoe akory hoe iny fanaovana blague eny amin'ny Facebook na ohatr'izany ohatr'izany ao amin'ny jaona toko 7:7 any misy an'izay hoe mety tsy azonareo izy ny zavatra ataoko ankehitriny fa ho azonareo aoriana kely ao dia ohatran'izay Andriamanitra rehefa miaraka aminao ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra tsy ho azonao foana tsy ho fantatrao mihitsy hoe vonina voatsinampy kely iny vonina zavatra kely ohatrin'iny avy eo ny tonga azo ngeza be tsy ho fantatrao mihitsy hoe tsy fantatry ny olona mihitsy hoe Jesosy le teraka tao anaty tranomby no lasa mpamonjy an'izao tontolo izao fa ny aty amin'ny voalohany ohatran'ny hoe tsy dia mety foana le lalana ny aty amin'ny voalohany ohatran'ny hoe tsy hananana fanantenana foana le lalana fa ozy izy ao hoe maninona raha tsy hisy tomana lesina le zavatra nalavanao iny raha tsy lavy ianao dia tsy afaka mitsangana raha tsy tao anatin'ny maizina ny ianao dia tsy fantatra hoe hafa ihany le miainao anatin'ny mazavy raha ohatra ianao ka tsy niondrika dia tsy afaka nitraka mihitsy ngenao hoe sy tomo le lesina izay noentinao tamin'iny hoe teto tsy nety ty kosa mbola nataoko ihany ty tsy nataoko mihitsy dia izao indray ny tokony ataoko izany ahafahanao mimatotra indray ahafahanao metafavoaka indray ahafahanao misintona zavatra tsara amin'izay zavatra mahazo anao ataovy tohatra hiakaranao indray iny fahalavonao iny fa aza atao hoe iny mahakivy anao dia hoe tapitra hatreo zany ny fiainana tsy tapitra hatreo ny fiainana ka ny fiainana tsy maintsy mitohy foana ny fiainana anie tsy voatery hoe iny dia niakatra teny foana dia avy eo tsy nisy ninona nitranga mihitsy fa le fiainana le tena fiainana le iainanao indraindray misy ohatran'ny lalana midina kely fa le lalana midina iny avy eo ke lalana miakatra hiakarana any farany dia ambony dia tsy fantatrao iny raha tsy nandroso ianao dia mandroso indray amin'izao toerana misy anao zao amin'izao zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao zao mety hoe tena ny olona rehetra miteny zavatra mahakivy fa ianao tsy anjaranao no miteny zavatra mahakivy anao koa hoe ny tenin'Andriamanitra atao marina aminao dia reste Jesosy izy ihany manana le fiainana tena tsara ho anao dia izy ny efa manana lalana tsara soritana ho anao
aferikany hoe mety tsy ho azonao foana mety ohatr'izany koa zao tamin'ny lazarosy maty tamin'ny ao amin'ny jaona toko faraika ambin'ny folo dia maty izy dia efa nitoditody daholo ny mpiray-tam-po taminazy hoe Jesosy mba ataovy an'izao dia efa hoe marary lazarosy dia avy eo efa maty izy dia efa maty izy zay Jesosy vao tonga efa tany am-pasana dia efa tsy nahatoky intsony ngery ny rahavaviny hoe ahoana arany fa avy eo Andriamanitra teo efa taty amin'ny andro fahaefatra izy dia nitsangana Lazarosy dia nitsangako velona indray izy mety hoe efa tsy indray-pa fotsiny hoe ianao nanala-bato mety hoe efa fandroany zao dia efa hoe efa niezaka ihany fa aok'izay fa ozy izy zao hoe mieza foana apetrao amin'Andriamanitra fa izy manana lalana tsara ho anao dia ho tafavoaka ianao dia tsy maintsy afaka ianao miaraka amin'i Jesosy.